kulusi malaku aku mafi Elul, oh Elul, oh Elul. Kifukumba mifuwaza etungizani marana marana faragerana Elul, Elul. Ding dong. Ave Christi, Christi panzakarai, Ave Anjay, Anawia kacha, Hiya kacha, Hiyanganicha, O Anjanjo, Reniluana. Utapiche, Urenia disau, Ifalane, Nifisetuana, Nilanichaluluvana, Oh mifali, mifaliza, Oh miumba, Namaya kacha, Iyaona minitu upamutsine ibe Bevulila icha Panzaka ni panzaka Omi ubi falia mi ubi Orifana iku ubi ufaliza Ea sambarame Situizani Vetesure Nirana Kasajatu Nifeuna Milumima Veritupuna Fameji Kuderana Zehova Terati Lifuku Asanjatu Nirampanje Seniza Zaila kulusi Malakuna kumafi Ding dong Zaila kulusi malaku aku mafi Elul, oh Elul, oh Elul. Ding dong. Kifukumba mifuwaza etungizani marana marana fanatenana Elul, Elul. Ding dong. Ave Christi, Christi panzakanai, Ave Anjay, Anawia kacha, Hiya kacha, Hiyanganicha, O Anjanjo, Reniluana. Utapiche, Urenia disau, Ifalane, Nifisetuana, Nilanichaluluvana, Oh mifali, mifaliza, Ubiu, oh ubiu, ubiu, oh ubiu. Menachau tutsi sayana tunanga vaucha nyawanatikwa tapa
aku famanindro naoako ny vesatry ny otako menatrao matahotrao nefa hoaiza no tompo no aleako raio no ny rany zanakao de indro fa manatonao fomaloto sy feno ratsy ka tsy mendriky ao anao tena tsy mahateo ty fa lamba miosindra masasao aminy rany lay zanakao fa iriko ny omadio sy vaova minuao fayanao de fitiavanao ka handray sy amelay reko fa zay manatonanao de tsy mba misy lavinao inty ao favononao no mpanomponao atrizao sy o mandrakizay raio mba fikiro mafiao tsy ala eo anilanao fomaloto sy feno ratsy ka tsy mendriky ao anao tena tsy mahateo ty fa lamba miosindra masasao aminy rany lay zanakao fa iriko ny omadio sy vaova raio mafikiro mafiao tsy ala eo anilana fomaloto sy feno ratsy ka tsy mendriky ao anao tena tsy mahateo ty fa lamba miosindra masasao aminy rany lay zanakao fa iriko ny omadio sy vaova fa iriko ny omadio sy vaova si falha-me.
fikasana lumeni teirizo ao ampona wiza raisokony tananika fino izy no hitarika petera faizai jauderendrikiny onjam-piaina neto antany fa Jesosy eo alono jerena ireo teny fikasana lumeny teirizo ao ampona wiza raisokony tananika fino fizy no hitarika
zava-po na ny fiainako hatrizay Jeso mitalao aminao oenire manatenao fa tsy andao Fifaliana hoany miarabanao izay manaraka izao herinandro fiarany vavaka ao amin'ny fianakaviana izao eto amin'ny Facebook sy Radio Aziz 106.4 Tana. Tondra fianam-baovao any ankohonana tsirairay avy anie ny fanarana izao fandarana izao. Andeha araka hiranira fanevy isika ary orin'izay dia irosa avy hatrany amin'ny famelabelarana ny loha hevitra manao hoe Dadatoa Abrahama manavitra ilay zanatra lahiny. Tonga eo amin'ny fotoana izay andraisantsika ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe Dadatoa Abrahama manavitra ilay zanatra lahiny. Ny Genesis 3:1-4 no ahitantsika an'izany. Kanefa mialohan'ny tena iresantsika dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy satria afaka andray ny teny avy aminao. Fezo ny fisainay mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fananana masina nazava ny fisainay afahany mahafantatra ny sitraponao ary tario izay anateraka ny sitraponao ka hitondra fanavaozina eo amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona ny vavaka. Amen. Ireo membre ny fianakaviana nantsoina oloha raha-mpitahina dia mety manimba ny tena ny indrandray
amin'ny fanaovana safidy ho an'ny tombontsoan'ny tenany manokana ka miteraka olana ho an'ny hafa. Ao amin'ny toko 510 amin'ny bokyny Genesis dia tantaraina amintsika ny fomba nidirany Abrahama an-tsehatra tamin'ny fanafana ny Lota zanadralany raha toy ity farany ka tsy nihevitra afa-tsy ny tombontsoan'ny tenany tamin'ny fisafidianana ny toerana tsara indrindra raha tokony ho namelany Abrahama dadatoany sady zokiolona anao izany safidy izany voalohany. Rehefa nifidy ny anjara tsara i Lota dia tsy nihevitra mihitsy izy fa ho lasa takalonaina, ho lasa kibabo ny fahavalo tao anatin'ny raim-pimaso. Dia ireo mpanjaka nanao fahiran'ny firenena vaovao vao nifindrany monina. Izy izay nihevitra fa manana fiainana mahafinaritra sy arena be dia indro fa voafonja ary tsy nanantena nio voavonjy. Ny 2:12 sy ny 13 amin'ny Genesis 3:10 dia manambara manao hoe ary namabo ny zanadralany Abrahama koa izy dia Lota mba amin'ny fananany dia lasa nandeha fa nono natao Sodoma koa Lota. Ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo izay nonona teo an-Kasiterebita amin'ny Mamre Amorita raha lany Skola sy Anera fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Mety ho nahatsiaro tena ho voafitaky Lota zanadralany Abrahama. Ao amin'ny toko 13 amin'ny Genesis Abrahama izay nampanatenen'Andriamanitra ny lovo dia nitondra tena ho mpampiavana mba hisoroana ny fifandirana tamin'ireo mpiandro ny zanadralany raha toa ny fanajana ka mitaky efatrizay ny zokiolona anao safidy voalohany. Eny fa na dia hatramin'izao androtsika izao aza. Raha mbola natao sestany ireo mponina natao Sodoma sy Gomora ary isan'izany i Lota dia afaka nilaza tamin'ny tenany Abrahama arak'izay mety ho nataontsika manao hoe tombo misaotra anao aho, fantatro fa anao zavatra ianao amalina io tsy fanajana nasehon'ny Lota io. Azoko atao ankehitriny ny maka ity tany mahavokatra izay nomaninao ahy ity indrisy ry Lota. Na manao ahoana na mahona tokoa mantsy dia tsy afaka manao na inona ho azy aho manoloana io tafika lehibe io. Tsy izany anefa no safidin'i Abrahama. Raha tokony fidy arena i Abrahama dia naleo ny tazona ny safidiny ho an'ny fianakaviany sy izay mahatsara azy araka ny voalaza ao amin'io toko io ao amin'ny 13. Toy izao no fanazavany Ellen White ny toe-tsaina nanosika any Abrahama. Hitantsika miariary eto ny toe-tsaina mendrikaja sy tsy tena nananan'ilay patriarka. Betsaka tokoa ny lehilahy amin'ny fotoana toy izany no mifikitra amin'ny zony sy ny safidiny manokana. Betsaka tokoa ireo fianakaviana rava no ny resaka tombontsoa manokana. Betsaka tokoa ireo fiangonana no izany antony izany andry no mizarazara ka mahatonga ny antony filazantsara ho lasa fiomezan'ny tsipino. Fanambarana izay nambarany Ellen White moa izany. Ahoana ary ny fomba nanavotany Abrahama any Lota. Ary raha nandray Abrahama fa lasa kibabo ny ralany dia nitondra nombokely ny 70 ampy 300 izy izay efa nay niady ka nanenjika hatramin'ny dana dia nitokoko amely azy no ny alina izy sy ny andevulany dia namely azy izy ka nanenjika azy hatranoba izay ao avara Damaskosy ary napody ny fananana rehetra izy ary Lota rahalany sy ny fananany dia nambodiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoakany. Izay no voalazany Genesis toko 4:10 ny 9:10 ka hatramin'ny 9:10. Tsy niazo natezerana tamin'ny Lota Abrahama. Tsy nanosy-botanana ny zanadralany izy tomasika ka tsy mendrika niezaka ilaina anafahana azy eo an-tanan'ireo mpamabo azy i dadatoa Abrahama.
ny valiten'ilay patriarka dia ny fanampiana an'izay mila izany indrindra fa anisan'ny fianakaviana ilota nanetsika angana ny ery sy ny fahafahamanao teo ampelatany any abrahama ka ny anavaratra anatratra any lota i abrahama miaraka amin'ireo mpanompony 7 izay beripo dia nandeha niata amin'ny tafika efazara raha niroso tamin'ny fandresen-dahatra izy fa hitarika azy Andriamanitra ary anome azy ny fandresena rehefa tsy nisy atezerana tao aminy dia tsapany ny fo ny fitiavany ny havany ka nanapa-kevitra ny amonjy azy izy rehefa avy naka-hevitra tambavaka izy dia niomana hiatrikady tao amin'ny toby nisy azy dia namory mpanompo miisa 7 izay nobeazana tamin'ny fanomponan'Andriamanitra izy ary nampiofaniny ampiasa ny fitaovam-piadiana ny fanetsehana ny andeha tafika nananany dia nitondra fandresena ho azy nanafika ireo mpanjaka izy ireo ary nanenjika azy atrany-dana sy oba avaratry Damaskosy lalandavitra mialany Ebroma izy io saika 520 kilometatra ka mety efa nandany herinandro maromaro mihitsy nanao dilavitra Abrahama ary nandany izany fotoana rehetra izany mba amonjena ny Lota zanadralany raha ny anavotana ny iray amin'ny membre amin'ny fianakaviana amin'ny fahababona dia tsy misy alaviran-dalana lavitra ka tsy andehanana tsy misy sandany lafo be ka tsy aloha rehefa andevozon'ny ota ny iray amin'ny mpianakavy dia tsy maintsy manao izay rehetra azosika atao mba hanavotana azy amin'ny fahababona isika ary tamin'ny fanaovana izany dia tsy vitany hoe namonjy any Lota zanadralany fotsiny Abrahama fa namonjy ihany koa ireo vehivavy ireo ankizy ary ireo olona hafa rehetra izay nalainankeriny ihany koa rehefa manavitra ny iray amin'ireo membre amin'ny fianakavianao ianao dia ampiasain'Andriamanitra ny ezaka ataonao mba amonjeny ny hafa ihany koa novinjeny Abrahama i Lota na dia nanao safidy ratsy azy izy farany ka naka ho antenany ny faritra mahavokatra indrindra teo amin'ny firenena raha tokony niala teo anoloany dadatoana izy ny fitiavana sy ny toetsaina tsy tia tena nanany Abrahama dia tsy nanome toerana ny atezerana na fihetsepo mangidy tamin'ny Lota izay isan'ny fianakaviana ny fitiavana mampifamatotra ny fianakaviana dia manosika antsika amela heloka sy anadino ireo etsika ratsy vita satria fantatsika fa tsy misy olona tonga lafatra ambonin'izany ilay fitiavana mampifamatotra ny fianakaviana izay Kristy no loharanony aviny dia mitarika antsika atakatra ny andraikitsika andeha ka amonjy ireo izay no ajambain'ny tombotsoan'ny tenan'izy ireo manokana ka niteraka ny fahavoazana ny fo izay toeran' Jesosy dia tsy afaka manafina ny tara-pahazavan'izany fanatrehana izany amin'ny mahasolo tenan'Andriamanitra eto an-tany ireo mpino dia tsy maintsy ho jiro manazava ny aiza-pitondratena eto amin'izao tontolo izao izy ireo raha miely any amin'ny faritany any an-tanàna sy ny vohatra samihafa izy ireo dia natao vavolombelona ambasador amin'ireny toerana ireny ka amin'ny alalan'izy ireo no ireny Jesosy ampitana amin'ny tontolo ratsy ny fahalalana ny sitrapony sy ny alehiben'ny fahasoavana ny faniriana dia ny atonga ireo rehetra mandray anjara amin'ny famonjena lehibe avy aminy ho tonga misionerany avo indrindra ary tsy maintsy manomboka ao amin'ny fianakaviana izy misy fanontaniana izay atao ho saintsaina
ny amin'izay zavatra voalaza izay. Ny fanontaniana voalohany de manao hoe mety isy atezerana ve ao am-ponao manoloana ny ray amin'ny fianakavianao izay tokony esorinao na fihetsika diso toerana ataon'ny ray amin'ny fianakavianao ka tokony ho avelanao, na ianao no mahatonga izany niseho na ianao no iara. Mankata am Kristy anampy anao iatrika izany a zava-misy izany. Ny faharoa de izao, vonina andeha anavitra ny ray na ireo membre amin'ny fianakavianao izay mety ho ny vily lalana ve ianao, ny adia efa nampitandrina azy ireo aza. Sainitsaino zay, ary ao anatin'ny fisainitsainanao an'izay fanontaniana izay de angataony fanamasina anampianao ahafahanao mandray ny valiny ka hitondra vahaolana eo amin'ireo olana izay misy tsy fangatiavana eo amin'ny ankonana izay misy anao. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mino aho fa nandray lesona lehibe ny ray mpianakaviana rehetra tamin'ny fotoana manokana izay niarahantsika teo iny. Mino ihany koa fa misy antombavaka manokana izay mipololotra avy any amintsika any amin'izao ariva izao. Koa manasa antsika fianakaviana rehetra, dada, neny, zoky, zandry, iaraka hitolona ambavaka isika. Manasanao anondrika ny lohanao fa iaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay ray be fitiavana izay nanolotra ny zanakao lahatokana ho famonjenanay. Ray malalo, misaotra anao satria nasehonao ny tena fitiavana marina. Tianao raha mba iainao anatiny izany fitiavana izany ny tokantrano tsiraray avy. Koa mitalao atanandroa aminao amin'izao ariva izao ho an'ny ray mpianakaviana rehetra. Ianao no nifidy azy ireo ho lohany eo amin'ny tokantrano. Koa ankehitriny raha eo de mitalao atanandroa aminao. Enoy ny vavaka izay asandratry ny ray mpianakaviana amin'izao ariva izao. Valio araky ny alebiazan'ny famondram-ponao ny ray mpianakaviana tsiraray avy. Mamela eloka azy ireo ray malalo raha nisy mety toetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny pitarika azy ireo eo amin'ny ankonana.
izay naseony izy ireo aoka mba tsy ho ray mpianakaviana manjakazaka ny ray mpianakaviana izay manaraka izao fandarana izao fa ho ray mpianakaviana kosa izay ho lasa mpianatra ao Jesosy Kristy o ka mpianatra izay ayaneo ny fahalemem-panahy ny fahatsorapo ny fanehoana fitiavana amin'ny vadiny amin'ny zanany tsy ampiatra ny fahefana izay ananany fa ho ray mpianakaviana izay malemy fo sady be fiantrana ary mamindra fo tahaka anao ray malala raha eo tsy vitanay zany amin'ny maha olombelonanay fa noho ny amin'ny herin'ilay fanahy masina izay miteraka fanavaozana ao amin'ny fiainanay dia matoko kosa izay fa ny fitiavana izay nozarahnao teto aminay Jesosy eo dia ho zava-misy marina ao amin'ny tokantranonay tsiraray avy koa aokara ny fifankatiavana ny famelan-keloka ny firaisapo firaisan-tsaina no anjaka ao amin'ny tokantrano tsiraray avy eo amin'ny tanjony amin'ny mampianatra ka ho misionera velona ny ray mpianakaviana ny tokantrano tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no irina saingatana zany vavaka izany amen